Tokolasy tompivavy miarabanao zay manaraka ity fandarina miaramanonja MBS sy radio mada ity miarabanao sady misaotranao ihany koa amin'izao atoandro izao manaraka hatrany ny fandarana miaramanonja zay arahanao isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny ray ora eo zao moa tsika ny oatra kely ny fotoana zay nahafahantsika manotanteraka ity fandarana ity zany satria mbola nanao ny fandaminana raha teknika sady mbola misy ihany koa no azakazaka maro samihafa natrehana io maraina io ka izao vao afaka nanokatra ny fandarantsika hatramin'ny telo ora latsaka eo tsika no hiaraka ao anatin'ity fandaran'ity ary nisy olo-mamoaka ny Madagasikara tsy mba zafialainy no hiaradi hiaradalana iresadresaka amintsika rehefa avy eo fa melohan'izay dia ifampizara vaovao sy ny zavatra tsara ho fantatra isika ao anatin'ity fandarana ity de hanaovako aloha zany ny arabaso asika ny ampitan-dranomasina satria marobe anareo no nangataka an'izay araba izay indrindra ianareo malagasy izay manaraka akaiky ny vaovao sy ny zava-misy any Londres any mikasika ny raharaha roa miandrianary soa dia manka herinareo satria ianareo moa zany de miezaka ny anaraka akaiky satria raharaha lehibe ho an'ny tanindrazana izy ity dia hapita ihany ireo vaovao tsara ho fantatra mikasika izany zava-misy izany satria miamivoatra ny mikasika indrindra ity raharaha ity ary me ahazona fahazom-bavao samihafa sy isan-karazany izany zay ny amin'iny fa ho an'ny eto atoerana dia ny zava-misy izay ara-tsosialy mimponina no resana satria misesy ny famonoantena sy ny famoiza-po mazava ho azy rehefa mamono tena de misy famoiza-po misy tsy fahazaka-piainana ntsony ary misy ihany koa zay hoe tsy te heritreritra olana na problema ntsony sy ny hoe tsy te heritreritra fangirifirina amin'ny alalan'ny aretina maro samihafa sy tsy te hiaina ny zava-misy amin'ny fototototoana mitady zay ahasosy ahatsara sy hoe arapaka isan'andro izany ny olo-pirenena am'izao fotoana izao de lasa manaonao foana ao anatin'ny famonoantena resahantsika zay rehefa avy eo satria misy zavatra tokony ampifandraisina am'izay ihany amin'ny andavanandro mimponina ho an'ny eto Madagasikara ina zavatra tiatsika resana am'izany de ny amin'ny hoe tsy mifandrindra itsony ary tsy mifanakaiky itsony ny zavatra iainan'ny vahoaka eto Madagasikara am'izao fotoana izao fa tena mifanalavitra tanteraka mifanalavitra hoy aho eo amin'ny fiainan'ny mpitondra aloha
zay nametra mivahoaka ny safidiny sy ny fanantenany hitatana sy amoaka ny firenena ao anatin'izay hoe olana ara-pahantrana zay sy ny vahoaka malagasy zay tena fadiranovana tanteraka am'izao fotoana izao de mifanalavitra tanteraka tahaka ny hoe tany tsy misy mpitondra fanjakana tany tsy manana mpitondra zay manana dravitra matipaika ialana am'izany fahasialanana sy fahantrana ary tena hoe farahidy mifadiranovana ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao de lasa manaonao foana zany mitarika any amina famoiza-po satria mieritreritra ny hoe tsisy tsony ny vahaolana ary mivahaolana farany dia ny famonotena dia isan'andro zany akoatry ny hoe fanolanana zay areti-tsaina sy aretina mikiky manimba ihany ko ny raim-pianakaviana sy ny tovolahy am'izao fotoana izao sy ny fidorohana zava-matomela mahery vaika fa tsy le hoe drogy tsotsotra ntsony dia tonga any am'izay lafin-javatra tsy nieritrretin'izay mihitsy ny firenena fa melohan'izay hoy isika dia iaraba isika ho an'ireo namana mpanao gazety rehetra sy miseritra amin'ny asa amin'ny aino aman-jery indrindraindrindra ny tontolo ny onjam-peo satria androany moa zany dia andro iraisam-pirenena ho an'ny onjam-peo na journée mondiale de la radio raha ny fandaminana teo anivon'ny firenena mikambana zany nanomboka tany amin'ny taona 2024 no nambara ofisialy tamin'ireo firenena mpikambana teo anivon'ny UNESCO zany sy lany teo anivon'ny assemblée générale ny firenena mikambana ny taona 2020 sy 2024 ny journée internationale zany zay journée mondiale ny radio zany dia ny ekeny rehetra hoe hoankalazaina rehefa 13 ny volana febroary zay hoe journée internationale teo anivon'ny firenena mikambana no lasa am'izay journée mondiale ny radio na GMR izay ny radio am teknôlôjia am siansa amina fitaovana hifanerasera amina aminy sy am hoe système anaovana fandrindrana fandaharam-potoana sy reo fampitaham-baovao samihafa amin'ny alalan'ireo élément d'audio zany inona moa zany titsika tenenina am'zany de hoe am'ireo fikirakirana am'ireo feo samihafa dia anisan'ny faka zay mampiakatra ny tany am' taona 800 sy arivo tany hoany zany hoe tany zany de efa nanomboka zany zay nisongotra sy ny voaka tsikelikely misy lafin-javatra maro ny fampizarana n'lay feo sy hevitra tam'izany fotoanan'zany fa nanomboka nisy faka ary ho tonga an'izay hoe radio na vata fanelezana hevitra izay amin'ny alalan'ny lay vata kely iny ka misy studio anaparitahana izany dia tonga nisy taty aoriana izay radio izay zany hoe anisan'ny fitaovana lehibe mitadiaviny zao tontolo zao ny fananana anty radio ity de zay le nambarantsika teo hoe misy ny fanaparitahana zany an'izay feo zay dia misy andreo olombelona taty aoriana miasa sy mifandrindra ao anatin'izany efa fivoaran'ny teknôlôjia na tonga zany ary manova zavatra lehibe eo amin'ny fiainana sy tantaran'ny firenena ny fananana radio isika teto Madagasikara tany aloha be tany taorinan'izay zavatra nitranga tamin'ny tontolo ny fanjanahantany izay dia nanomboka nampiasa ny radio Tananarivo tamin'izany fotoanan'izany de teny Antaninarenina teny no niforonana sy nitsanganany voalohany indrindra de nihitatra moa zany taty aoriana de tonga teny Anosy teny de rehefa tonga teny Anosy teny niovaova be ihany ny anarana ho an'ny tantarany radio Madagasikara teo aloha zany ny teneniko hoe radio Antananarivo fa ny fantatry ny rehetra de misy ny radio nationale malagasy misy ny radio télévision malagasy misy ny radio Madagasikara dia miverina amin'ny radio nationale malagasy RNM izy zay fantatry ny rehetra izany fa ho an'ny fahalalana sy ny zava-misy indray ny aina ny firenena ho an'ny teto Madagasikara dia taoriny ny hetsika lehibe ara-politika raiky am'y 1770 dia nisy tam'izany fotoanandro izany ny fanalalahana reo haino aman-jery
ka niainga voalohany tamina radio zany de mba ahafahany mpitolona tamina hetsika politika tam'izany fotoanandrany raika am' 1 dia nisy ny fananganana radio privé na radio tsy miankina voalohany zany hoe reo mpiasa teo anivo ny radio Madagasikara tamin'ny fotoanandro no nisehatra napita ny vaovao teny Akanja teny amikanja ny 13 dia ny mpanao gazety mpanetana Mpianina Razafy ny mpanao gazety Raliarson Jean Victor no tsarony rehetra tam'izany fotoanandro zany ary niezaka napita ny vaovao dia nisy ko zany reo fihitarany radio tateorina radio feom-vaoka zay resako zay teo amin'ny FM 105 teo no nisy ny radio feom-vaoka fa tateorina dia nisy ny radio privé maro samihafa zany dia nisy ny radio tsika vao FM 100 nisy ny Koray nisy ny radio Lazany Arivo dia nanomboka nisy na radio samihafa radio ara-pilazantsara ihany ko tam'izany fotoanandro izany reny rehetrarehetreny tateorina ny hitatra ary nahafahana nanao extension na hoe fanitarana amina onjam-peo zany de nisy am'izay na nihitatra na onjam-peo tany amin'ny faritra dia nahazo ny couverture nationale tateorina moa zany de nisy ny radio Don Bosco zay anisany mba tranainy ihany koa ary mba mahasehaka ny fanaparitahana ny vaovao eo amin'ny sehatra nasionaly fitanisana izany ataoko zany amintsika rehetra ny amin'ny tantarany radio teto Madagasikara izany fa de arabainy ho ia reo namana zay miasa misehatra eo amin'ny tontolo ny onjam-peo ho atsika manokana tamin'ny taona 2024 no nanomboka tam'izany sehatra izany ary namokatra fandaharana tamina onjam-peo tsy miankina nanomboana izany tany Tomasina tany dia nihitatra tamina radio teto Antananarivo dia nisy ny fakanesana tany amina faritra hafa dia miverina teto Antananarivo de tsaroana avokoa zany reo namana rehetra zay nisehatra tam'izany tontolo ny onjam-peo na ny radio zany maromaro isika tam'izany ny promotion tam'izany fotoanandrany satria raha raisina zany hoe 2 3 nanomboana tam'ny tontolo ny asa fanaova-gazety ary ny radio no nanomboana azy voalohany 20 taona lasa izany no nitrangany sy nisy zany de isika hoe efa mba ela ihany tam'izany sehatra izany ary everina sy rariny sitsiny raha ohatra ka mifampiaraba na de miaraba tena ihany aza ho andreo namana tao anatin'izany tontolo ny asa izany sy ireo mpisehatra ao anatin'ny haino aman-jery dia ny radio raha miresaka manko radio isika dia tsy vitany mampita vaovao ihany fa eo ny hoe manao fanentanana eo ny hoe manao dokam-barotra eo ihany koa ny manao ny resaka tantara sy famokarana fandarana maro samihafa dia reny rehetrarehetra ireny no ilaina ny radio fa nampiasaina ihany koa ny radio zany nahafana zany ny lazany vaovao mafana teto amin'ny firenena de tsaroany rehetra mifampitana mivatana ny vaovao tam'izany fotoanandro zany tamin'ny fananganana ny gouvernemanta tamin'ny androny général Ramanantsoa satria vao tamin'ny terinandro ite moa tsika nampahafantatra ny raharaha Richard Ratsimandrava etsika je miteny Richard Ratsimandrava fa tsy Charles Ratsimandrava tompoko ho fanitsina zany any amin'izay tontolo ny haino aman-jery miresaka amin'izay fa ny colonel Richard Ratsimandrava dia hitondrantsika amin'izay fanazava-kevitra zay satria to misy miresaka an'izany ny any mandiso ny anarany ray aman-dreny zay nitantana ny firenena ity de ataontsika zany zay fanazava-kevitra zay de tam'izany fotoanan'izany mbola tokana ny onjam-peo fa afaka napita zany reo vaovao maro samihafa zay tsara ho fantatry mibe sy maro reo mpiasa ny radio Madagasikara tam'izany fotoanandro zany de ny fikirakirana sy mifampitana mivatana amin'ny radio tamin'ny alalany fananganana gouvernemanta na ihany koa tamin'ny alalany zay mety hoe filazana na fanaparitahana vaovao maika atao anatin'ny hoe misy raharaha miotakotaka teto amin'ny firenena de niakatra tamin'ny haino aman-jerim-panjakana ny mpitondra fanjakana tam'izany fotoanandro zany ny général Ramanantsoa ny colonel Richard Ratsimandrava
ny tateorena moa rehefa nisy ny directoire militaire dia nanambara ny zava-misy ny général Zinilandriamahazo reo atompona andraikitra raha politika zay nahazo fitantanana ny firenena dia nyresaka tamin'ny ainao manjery mpanjakana avokoa ny raharaha risara tsy mandravara dia nisy mihitsy mifampitana amin'ny vatana izany ary afaka nandre izany ny rehetra moa zany tamina raharaha-pitsarana indray zay tiako tenenina izay fa afaka nandray zany nandray am'ilay vaovao zany ny vahoaka malagasy zay ny lazako fa zava-dehibe ny fananana ny radio tam'izany mety hoe ray de tateorina ny tolona ndraiky am'y sivifolo sy mijatsy arivo dia nisy am'izay ny radio tsy miankina voalohany tamin'ny alalan'ny RFV de nisy ny radio tsika avao de niteneniko teo ny fisian'ny koray teneniko teo ny fisian'ny lazany arivo dia nihitatra tamin'ireo karazana radio marobe zany ho anteto Madagasikara de tateorina moa zany tafiditra teto Madagasikara reo radio zay niara-miasa avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia afaka mahazo antsika ny vaovao avy any amina sehatra iraisam-pirenena nanombohan'ny RFI zany nanombohan'ny BBC sy ireo sampana radio maro samihafa zay avy any ivelany zany ka mba voaraintsika ny radio katolika ohatra anisan'izany dia fa ny vatana tany amin'ny fandaran'ny radio Don Bosco tam'izany fotoanandro izany ary mbola misy moa andrenesantsika izany le vaovao zay avatan'izany radio tenentsika zany mahafinaritra ny miresaka an'izany satria tantara zany tsy mora ny natongavana tamin'ny hoe fahazona ny fihitarana radio marobe zay miparitaka ery Madagasikara zao zany tsika dia saika ny distrika 7/100 dia manana radio avokoa zany na hoe misy andreo onjam-peo zay mijoro isaky ny distrika de reny zany na ny resaka finoana ny tompony zany amin'ny alalana fiangonana zany malomanina kokoa na sekoly na ihany koa zany avy amina fikambanana fa indrindrandrindra moa zany fandrarana mpanao politika dia tompona onjam-peo am'izao fotoana izao de ahafahana mifampizara vaovao ahafahana manitatra ny vaovao maro zay tsara vitariny zany eny am'ny sehatra rehetra zay andraisan'ny be sy maro azy zay zany ny amin'iny fa dia mino fa voaraintsika daholy ny tianambara ao anatin'izay hoe zava-dehibe ny fisiny zay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo ny radio zay de tiany radio tony no nampitahtsika ny vaovao rehetrarehetra zay tsara ho fantatra eo amin'ny tontolo zay iaina ny firenena am'izao fotoana izao dia mbola ampiasaitsika zany satria raha tsy nisy ny radio tsy afaka mifampita ny vaovaotsika indrindraindrindra ho an'ny fiainany firenena zany fa ny radio koa lasa nandeha ila raha tsy misy zany any fahita lavitra dia zany rehetrarehetra zany dia everitsika fa vokatry ny teknôlôjia sy ny fandehan-javatra rehetra zay mizotra makany amin'ny fahatsarana ho an'ny fiainany firenena fa any fianariva tsy nanana ny fitarainana be mihitsy any fa de tapaka ny tetezana pasipotsy niotsaka ny tetezana pasipotsy fianarivo zay any analanjyrofo zany satria dia misy rano be orambe any am'izao fotoana izao betsaka ny rotsakorana de tsy mianatra moa zany mpianatra zany ao anatin'ny mpiadidim-pampianarana any amin'ny sisiko ny fianarivo atsinanana satria dia matanjaka be ny rotsakorana any am'izao fotoana izao zany no resahantsika de mba ahafahany rehetra zany mahafantatra sy makafepetra ny amina hoe vanim-potoana ny fahavaratra ao ka mila fahamialona sy fitandremana tsara ny amin'ny fahafahana mivezivezy indrindra reo mivezivezy amin'ny fitaterana andranomamy sy andranomasina zany any amin'iny ilana atsinanany nosy iny resaka ny raharam-pirenena am'izay tsika zany satria de fa samy vonina hiatrika zay fifidianana izay ny rehetra ary ny fifidianana zay nambara moa zany de hoe fifidianana solomamboaka sy fifidianana be ny tanàna nanantena fa hoe ny fifidianana be ny tanàna dia tokony ho tanterahana rehefa fantatra fa lany ny feptom-piasany reo be ny tanàna zany nanomboka tamin'ny taona 7/24 tany hoany raha efa taona zany feptom-piasana dia tokony tapitra tamin'ny novambra tany hoany zany taty amy janvier marimarina kokoa efa tokony nandray an'ilay
fotoana fiasany be ny tanàna vaovao zany satria tapitra mandahy ny janoary 2024 tsy zay nefa nitranga zany fa hoe fifidianana be ny solombamboaka no aroso aloha dia nambara ny seni zany le volavolana teto andro fa ny 7 volana me 2024 no volavolain'izy ireo natolotra ny teo anivo ny gouvernemanta ary aty amin'ny volana novambra no anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina zany raha volavolana teto andro ho an'ny eo anivo ny seni fa zany rehetrarehetra zany moa zany a dia mbola mijanona ho volavolana tety andro satria ny gouvernemanta ho sika nambarantsika omaly no anapaka izany dia rehefa zany dia ny eo anivony gouvernemanta ihany no andray ny didimpanjakana manaiky ny fidy an-datsabato zany amina volavolana tety andro zay anekeny ny filakevitry ny ministra fa am'izay fifidianan'izay dia folo tapitrisa ariary na hoe 50 millions de francs zany no caution petrabola ho an'ireo candidat hirotsaka fidina ho amin'ny fifidianana solombavambaoka ny sokajindray no mitondra ny fepetra am'izay hoe antibola ho arotsaka amin'ny fifidianana be ny tanàna izay ny zava-manahirana fotsiny le fotra zao de hoe tsy mbola tsapa tsara ny fanana n'le seni fahaleovantena satria na izy ara no mamolavolana tety andro sy mikarakara ny fifidianana dia tsy maintsy mbola manontany ny aviany gouvernemanta izy amin'ny alalan'ny hoe ekena ve ho validena ve izany daty izay nomena izy ireo zany de io ndray am'izay fotoan'izay satria fatatsika ny gouvernemanta dia mpanatanteraka ary misy adevitra politika ihany zay andraisan'ny gouvernemanta izany fanekena ny daty-pifidianana zany eo aloha satria fatatsika ny gouvernemanta de teraka tamina fisina fanjakana iray de fatatsika ny zava-misy am'izao fotoan'izao fa Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina no mitatana ny firenena nanangana izy andreo gouvernemanta zay iara-iasa mitarihana Andriamatoa Tsay Christian ka rehefa tonga any amin'ny gouvernemanta na ny filakevitry ministra zany le volavolana tety andro ireo tsy maintsy mijery ny côté politika côté teknika mba hahafahana zany manapa-kevitra ny amin'ny hoe hoekena ve sa tsy hoekena io volavolana tety andro io ary ny gouvernemanta ihany koa no midebloquena mamoaka ny vola hiasany ny voameram-pirenena mahaleo tena sahana ny fifidianana de tsy tena mahaleo tena tanteraka zany ny seni am'izay andraikin'izay fa tsy maintsy mbola manome an'le volavolana tety andro makany am'le gouvernemanta ny gouvernemanta nefa tsy maintsy manina fanapa-kevitra politika sy teknika ho isika vo afaka anapa-kevitra amin'io dikan'izay zany eo amin'ny heritsika ahafahana miatrika fifidianana azo tombony kokoa zany reo miaradia ny fitondram-panjakana eo amin'ny fomba fikarakarana fifidianana ihany koa nefa de zao tsy mbola ametraka ny fahaleovantena n'ilay seni tanteraka zany satria ny volavolana tety andro tsy izy ny mamoaka azy arak'izay fomba fahitany seni azy teknikement tsy izy ny mamoaka azy fa tsy maintsy ny gouvernemanta na de izy ara no mikarakara n'le fifidianana afaka manda io ny gouvernemanta hoe tsy mety io tsy fatatsika antony inona mahatonga ny gouvernemanta ohatra hoe anda tsy mety ny any tanterahana fifidianana fa afaka manda izy raha ohatra ka fatany fa mbola tsy vonina fomba fiteny moa le hoe mbola tsy vonina amin'ny lafiny ara-teknika samy hafa indrindrandrindra no ety manana fa io koa nefa miankina ny aminy hoe politika satria manao politika izany mpanatanteraka izany de zay no atsapatsika fa tena mbola tsy manana fahaleovantena tanteraka le seni na de hoe komity-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana azy fa mbola tsy manana ny fahaleovantena le seni satria le seni ihany koa dia tsy tompony vola ahafahany mikirakira fifidianana fa tsy maintsy ny fomba fitantanandraha-panjakana no mitatana azy dia tsy maintsy hoetiny eny anivon'ny anteny meram-pirenena izay everiny gouvernemanta zany hoe mety iteny ihany seni hoe mila an'izao zay hikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny taona ray na handaminana ny fifidianana fa ny gouvernemanta koa nefa no mametra ny vola zay ampiasaina arakaraky ny fahitany gouvernemanta ny raha-pifidianana raha ohatra ka misy tety androm-pifidianana amina taona ray na ihany koa misy everina fa tokony ho fandraisana anjara amin'ny fampiodinana ary zay le izy ny fonctionnement rehetrarehetra amin'ny fampiodinana dia tsy maintsy soratana ao anatin'ny sorabolam-panjakana ka raha misy zany zay besoin na zavatra tsy ampy tadiavin'ny seny izay dia na izy
mangataka ny gouvernement izy ary efa nitranga zany raha nieritreritra fa hanao refonte zay ny ambarany lalàna le seni dia tsy maintsy ny resaka nangataka nanambara ny filany am'zany teny aniovony gouvernement tsy voatery ampy anefa ny vola teo an-tanany le fitondrana kabeany fa de zay vola disponible na zay hita ny teo anivony gouvernement no nomeny an'le seni anaovana refonte no nomeny an'le seni anko anatanterahana fifidianana ka raha nangataka 140 milliards d'ariary ny seni de ozy ny gouvernement hoe be loatra zany 70 na 80 milliards d'ariary any de fa ampy anareo de tsy mbola maleo tena le seni am'zany retraretra resahantsika zany tsy mahaleo tena le seni hoy isika satria mbola misy fiakinan-doha amin'ny mpanantanteraka amin'ny akabeany dikan'izay dia tsy maintsy mametraka fahamialona ny rehetra rehefa hiatrika fifidianana mametraka fahamialonany amin'ny hoe mety misy décision politika mifangaro amina décision teknika rehefa hiatrika fifidianana tahaka izao ary tsy mahaleo tena le seni satria ny am'ireo fomba fandraisana fanapahan-kevitra rehetrarehetra sy fampiasana am'ireo olona zay hiseritra amin'ny tontolon'ny fifidianana makany amin'ny fokotany rehetrarehetra any dia mbola misy any andraikitra ireo lehibe ny fokotany fantatsika nefa fa subdivision administrative zany lehibe ny fokotany zany ny chef district no azo lazaina tena mifemy vatana izany amin'ny fanjakana nefa ny chef district le lehibe ny fokotany mbola aty amin'ny district no manefa ny karamana mandalo aty any lehibe ny fokotany nefa ny fikaroana sy ny fahafantarana ireo tokony soratra anarana na tokony hoesorina na tokony ho ampidirina ao anatin'zany lisy mpifidianana zany de tsy mbola mahaleo tena le seni satria tsy mbola mahabata samyrery ny fikarakarana ny lisy mpifidianana eny anivony fokotany zay misy azy amin'ny alalany CLRE zany rehetrarehetra zany ny tiantsika resana ny amin'ny hoe marina fa hiatrika ny fifidianana ny fanjakana malagasy ary hiatrika izany reo acteur politika na reo mpisehatra politika fa mbola anisan'ny ady zay nataony reo solombavam-boaka izany ka nanaovana proposition de loi tsarony rehetra tany amin'ny volana novambra tano any napetraka ary nahazona ny fampahafantarina teo anivony ny anteny meram-pirenena ny aminy hoe efa tafapetraka tokoa te anivony ny anteny meram-pirenena ary tokony diniany anivony gouvernement izany hitondrana fanamariana maro samihafa izany ny aminy hoe aiza tokoa no tokony ahitsy sy tokony amboarina raha ohatra ka nisy an'izany proposition de loi zany fa ny fanana seny fahaleovatena mazava ho azy dia na any amin'ny fanomezana daty ary dia tsy tokony hiankin-doha amin'ny gouvernement ny seni raha fantatry ny seni araky ny lalàna mifehy fifidianana sy araky ny lalam-panorena hoe tokony hanao fifidianana eo an'elanelany reto fotoana reto ary tapitra ny mandana ny fepitoampiasany lay androm-panjakana anankiray de tokony mamoaka daty ny seni de izy no miorganize an'izany élection zany ary tokony hanana vola vonina amin'ny fifidianana tadiavina sy ny rehefa akatoavy ny anteny meram-pirenena ny tsorabola zay autorisena moa zany ny assemblée nationale miautorise ny vola ho ampiasaina fa mbola tsy mahaleo tena le seni ary le seni mbola commission électorale nationale indépendante fa mbola tsy institution sy androm-panjakana de zany rehetrarehetra zany no everitsika fo isika fa ilay proposition de loi dia anisany tokony ho zava-dehibe raha ohatra ka ho raisina zany ma zava-dehibe amin'ny zava-misy amin'ny zava-misy iaina ny firenena izany de miteny izany tsika satria mbola asa manaraka zany ho an'ny législation sy ho an'lay ampanao lalàna ho avy eo ny andray any proposition de loi zay nentiny solombam-bahoaka avy any anivony fanoheran'iny
hanatsarana le fahadiova ny fifidianana de tafiditra ao anatin'izay singa ray teneny koa ihany fa leva tena seny na dia moka daty fotsiny ihany aza sy ireo ampiasana ny ratsy mangika zay tsy tokony ankina amin'ny fanjakana. Nisy olo-mamboaka ny Madagasikara Mamirabenirina de efa nitondra n'izay lafim-panazavana izay ary efa nanazava izany. Raha ohatra ka hitantsika ao namana faly Ramananarivo ny fanazava-kevitry ny député Mamirabenirina momba izay resaka seny izay sy ny proposition de loi iny de mba avereny kely satria asa nataon'ireo solo-mamboaka ny mpanohatra zany proposition de loi zany de maromaro izy ao anatiny ao. Zay nge de azo lasaina fa mampatsara sy mampadio sy mampihena ny aya na suspicion na ihany koa ny zay mety hoe doute samihafa ny amin'ny mety isina fraude électorale ary mety ampihena ny resaka anomalie na hoe tsy filaminany fifidianana. De nitondra n'izany fanazava-kevitra zany solo-mamboaka Mamirabenirina ny amin'ny hoe nanao proposition zay fa nanseny aza tsy alezy amin'io fomba fiasa io hoe mipropose fotsiny ny ataon'izy ireo fa valide amin'ny fanjakana ka raha ohatra laviny ny mpanatanteraka zany mazava ho azy tsy afaka miatrika fifidianana. Fa tsy maintsy hosika misy konokonona politika konokonona amina kajy politika any ambadika any zay vao hanekeny ny mpanatanteraka izany ny amin'ny fomba ny aminy hoe mety amintsika aveo io daty io manahoana ny opinion inona ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena ka raha ohatra ka tanterahana fifidianana mety ho azotsika mifidy makaty amin'ny côté atsika ve ny vahoaka ka azotsika maro anisa ary raha tanterahana amin'io daty meseny io ny fifidianana efa vonina amin'izany ve ny olombelona ho kandida an'ilay mpiaradia amin'le fitondram-panjakana de mametraka famialona amin'izany tsika zany ny amin'ny hoe iraritsika ny amin'ny mandamanaraka zay solo-mamboaka ho avy eo handray ho zava-dehibe ny proposition de loi fanatsarana ny asan'ny seny zany. Zay no fampidirana kely fotsiny ihany fa efa eto akaiky eto am'izao fotoana zao ny député Alain Ratsimazafy zay voafito amin'ny district Antsimondrano de hiaraka amintsika député Alain zany manakambary izy manana ihany koa zay hozaraina amintsika efa nandroso député Alain Ratsimazafy ny amin'ny fahaleovantenany seny ny amin'ny satria samiandry ny rehetra tsy hoe ny seny iny nandroso daty de ny seny zany no tompony fa mbola tsy tompony seny zany fa ny gouvernement tany tompony ary na manana volavola am'izay heveriny karakarana fifidianana ary seny ny seny ka hoe ity ny teti-bola ampy sy mety aminay tsy afaka mbola manapa-kevitra ny seny satria tsy eny an-tanany seny ny vola ampiasainy ary raha tsy ampy ny vola omeny gouvernement dia tsy maintsy mangataka amin'ireo partenaire de manokatra an'le basket fond lay sobika be ahafahana mandrotsa-bola ny seny mba ahafahan'ny communauté mandrotsaka an'le vola ka na io vola na ihany keo io fanampiana amin'ny fampitaovana samihafa sy tatsoroka ara teknika amin'ny alalan'ny formation sy ny sisa sy ny sisa. Mbola sarodalana le tontolo ny seny fa de miaraba aloha zany député Alain Ratsimazafy. Faly miaraba anao namana faniry ary miaraba ihany koa ny teknisianina sy indrindrindrindry tsika voaka malagasy zay manaraka ity fandarana miara-manonja ity kompatanana manokana ho an'ny atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano ary eto namana faniry de mamela no kompatanana ho an'ny Ngia Jules avy eo commune Ambodrapeto zay tena azo lazaina hoe miondana miara-manonja mihitsy ary ny alohan'izao ny akarana eto amin'ny plateau zao aza de mbola ny fampianto zay mianaka manoloana ny hoe zadinonao ny kompatanana de matsiahan'izany fa hita tokoa ny fankatiavana manoloana ny mpanaraka ny fandarana namana faniry sy isika zay mitondra ny fanentanana eto amin'ity fandarana ity miaraba antsika rehetra tsisy anavahana tomboky lasy tomboky vavy. Député Alain Ratsimazafy efa nanomboka teo iny voaka moa zany mivolavola ny proposition de date zany ambany amin'ny seny zany eo ampiandrasantsika ny akaiky indrindra de mifilakevitra ministre rapitso filakevitra ny gouvernement tokony androany fa rassuré zany raharaha ary raha matsiaro ho zava-dehibe ny gouvernement ny amin'ny hoe tsy maintsy tokony tanterahana amin'ny fifidianana saingy angatahany rehetra ho fifidianana madio sy mangarary rekeny rehetra de tokony zany efa mivonombonina hanaika zany sy hakato
ilay volavolana tetiany mpifidianana avy an'nivony vomeram-pirenena maleo tena misana fifidianana. Marina mihitsy zay voalazana izao ny namana faniry satria na ny fomba nentiny filohan'ny seni maly aza naneo an'izay volavola tety andro zay a dia mibaribary a zay le hoe tsy manana an'le tena fahaleovatena feno zay a ny eo anivon'ny seni indrindrindra amin'ny lafi ny tetibola fantatro tsara fa atreto zany a de miankina be deabe amin'ny kitapom-bola mpanjakana zay atao hoe ny gouvernemanta no manapaka na mena tsy izany tetiboly zany ahafahana iatrehana ny fifidianana tsara mantsy ny manamarika fa tokony atao anatin'ity volana me ho avy zao ty a no irisoana ny ataontsika hoe fanitsinany zany tetibola mpanjakana taona 2024 zany satria am'izao fotoana zao na manafaniry de tsara ny manamarika fa ireo vondrona iraisam-pirenena dia mahita ny tsy fetezana amin'ny lafiny elanelana be loatra amin'ny fitantanam-bola eto amintsika amin'ny famoaham-bola sy ny sisy zany a sy ny vinavina zay natao tamin'iny a loi de finance 2024 iny zay tapahana moa zany a na nolanina teny anivo ny anteny merarotota tany amin'ny volana novambra taona 2024 sy 2025 eto zany a dia tsara ny irisoana am'izany hoe fandinihana indray ny tetibola mpanjakana ahafahana miroso sy mama anyreto atao hoe dingana zay aroson'ny seni am'izao fotoana zao amin'ny fiatrehana ny raharam-pifidianana eto amintsika zay fomba nanehoany ny filohan'ny seni omaly zay ihany koa ny ahitana zany fa tena mandroso sosokevitra fotsiny izy a ary tsy manana tena toky ambadiky zay fandrosoana an'ireo daty samihafa ireo no hoe tena azo tanterahana araky ireo daty voatondro ireo ve satria tsy eo amina ny tetibolana tanterahana azy ary eny fa na de ny fanapaha-kevitra fotsiny ihany aza amin'eo ho raisiny ireo daty ireo a dia ny gouvernemanta ny tompo-kevitra farany ao anatin'izay zavatra zay a de azo raisina ny hoe teninao teona manafaniry hoe raha tahinika tsy manana mbola kandida vonina ny eo anivon'ny fitondrana na reo antoko zay manoana azy a de lasa mety ho antony any amorana ve ny fifidianana sa mety ho antony ihany koa ametrahana an'ireo karazana ataontsika hoe fanamariana samihafa manoloana an'izay datim-pifidianana zay narosony seni zay eto aloha namana faniry a de tiako ihany manambara ny mahakasika ny hoe ny fifidianana solombavam-bahoaka zay ho tanterahana am' fa 2020 ny volana me ho avy zao raha ny volavola tety andro nentin'ny seni amiko manokana dia voalazany lalam-pandroenana fa 5 taona ny manda na ny fepito-piasany ny solombavam-bahoaka raha ny tokony ho izy zany a dia mialohan'ny voalondohan'ny volana jolay taona 2024 ty a de tokony efa voafidy ny solombavam-bahoaka andeha amin'ny manda manaraka indray raha io volavola tety andro io zany no raisina de tsara ihany aloha no mifampizary amintsika fa tsy tokony hisy mihitsy ny olana ny amin'ny fanatanterahana azy antony a dia raha fitaina amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana me zany ny fifidianana solombavam-bahoaka de manana eo amin'ny ray volana latsaka eo a ny fitsarana avo momba lalam-pandroenana ny ikirakirana ireo atota taratasy mahakasika an'izay fifidianana zay avy any am'ireo birao-pifidianana tsirairay ary koa ao anatin'izay ihany ko no fotoana zany a ahafahan'izy ireo a manome a ny tena hoe vokatra raikitra amin'ny fanambarana ny fomba ofisialy a an'ireo solombavam-bahoaka zay lany tamin'iny a fifidianana zay natao iny zany ka raha eo amin'ny lafiny kajikajy ara calendrier aloha zany no resahana de ahita hoe mitombona ilay fanatanterahana ny fifidianana amin'io fa 2020 ny volana me ho avy zao io a raha hoaniny solombavam-bahoaka mety efa adihevitra lehibe nandeha teto amintsika ihany ko na manafaniry mahakasika ny fifidianana be ny tanàna sangy na izany aza de tsara ihany no mitondra fanazavana amintsika hoe
raha ny tokony ho izy a de efa tamin'ny taondasa tena am'roapolo sy roa arivo no tanterahany zany fifidianana be ny tanàna zany ary tokony nandray ny asany ireo be ny tanàna izay lany tam'izany fifidianana zany nanomboka tamin'ity taona efatra am'roapolo sy roa arivo ity satria fantatsika fa tany amin'ny fahafolo ny volana janoary efatra am'roapolo sy roa arivo tany de efa tapitra ny mandahan'ireo be ny tanàna ny azo tsoahana ao anatin'izay a de ny tsy fahafehezan'ny fitondram-panjakana amin'ny fandrindrana ny asany satria efa fantatra mazava ny fiampitoam-piasany reny olom-boafidy reny kanefa dia ninina tsy ny tanterahany zany fifidianana zany a fa aleo manitsakitsaka any lalàna toy zay a mitodika any am'le hoe fanajanana zay lalàna zay marihana fa ny lalàna de eo anivon'ny androm-panjakana no atao ny fandaninany zany lalàna zany anivon'ny anteny miaram-pirenena sy ny anteny miarandolo zany hoe lay solo-tena n'lay vahoaka malagasy mihitsy a no mampandany lalàna ary makatony lalàna ary iny no ezahana ifehezana ny tany sy ny firenena kanefa zany a dia no lay atao hoe fanaovana tsinotsinona ve am'izay endrika fanajana ny lalàna zay a de lasa zao hitatsika zao indray zany hoe miembotra heritaona latsaka ty aoriana ny tokony nanaovana an'izay fifidianana be ny tanàna zay a no anatanterahana azy tsara ny manamarika fa tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina farany andriamatofaniry a dia mbola nanana olona ntsika teto Madagasikara misy aza ny didim-pitsarana manery ny fanjakana tamin'izany fotoana zany tokony anatanterahana fandrony ny fifidianana be ny tanàna ho an'ny komina sasatsasany zay nahitana olana nisy ny teo anivony hoe raha raha teny anivony fitsarana teo ihany koa ny tsy nisina mihitsy olona nirotsaka tamina rao fifidianana samihafa toy ny mpanolontsaina reny zany dia ninin'ny fanjakana midinganina fotsiny tao anatin'izay a efa taona lasa zay na de didim-pitsarana raha no mivoaka fa tokony atao ny fifidianana ao amina farim-piadidina anankiray a de ninina midinganina zany anisan'zany tsika nahazo didim-pitsarana na manafaniry ho an'ny tao amin'ny faritra Moramanga de rehefa nitarika ny kandida ny antokotiko Madagasikara atao am'izany farim-piadidina zany a dia foana ny fifidianana ary ny didin'ny fitsarana fa ho averiny zany fifidianana zany kanefa dia tsy tanteraka mandrakity androana zany hoe na ny fifidianana zay efa tamin'ny efa taona lasa aza tsy vitan'ity fanjakany ity no anatanteraka azy araky ny lalàna no zay didim-pitsarana ny voaka zay no mahatonga atsika mametraka fanontaniana amin'ny zao fotoana zao ny hoe ity senity ve tena manana n'le fahaleovantenany tokoa satria manoloana ny endrim-pifidianana eto amintsika raha ny zavatra efa hita teo aloha zany a no resahana ka engany mba iroso mariny tsika ao anatin'izay fifidianana zay satria ny fifidianana sombavam-bahoaka manokana dia voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-panorenana fa ao anatin'ny 5 taona ny mandahany a ary tokony ho tanterahany zany a mialohan'ny volana jolay a taona 4 de irariana moa zany a mba izotra araky ny tokony ho izy ary eo ampiandrasantsika namana faniry rapitso am'izay le hoe filakevitra minisitra zay a ny mba hivoaka ny fanapahan-kevitra raikitra manoloana ny dadim-pifidianana mba hahafahan'ny mpisehatra politika ihany koa miomana indrindraindrindra ho an'ny zay atao hoe olona manana faniriana ny am'izay irotsaka hofidiany zay a de efa mba hahafahany mandamindamina anneny anivon'ny farim-piadidina zay misy azy a amin'ny fanomanana rehetra isan-karazana ny filakevitra minisitra moa zany a tiatsika manamarika fa ny filohan'ny repoblika ny prime ministre ary reo mpikambina ny gouvernemanta no manatrika izany fa raha ny vaovao fantatra dia lasa ny Dubai Emiratna Arabo zany ny filohan'ny repoblika zay miatrika zay fionana antapon'izay de ho hitatsika eo maro be ny adevitra momba zany ny amin'ny délégation sy nisan'ny délégation ny lasany
nefa atony vahoaka kofona tanteraka mihitsy efomalitsika no nresaka hoe ahoana ny fomba fampiasana sy fandaniana ny volam-panjakana amina déplacement ngezabe ohatrandreny manoloana nle fiainany firenena tena mikatso sahirana de zay ny tokony ifandrindrany le hoe politika pitsitsiny politique de l'austérité na hoe politika pitsitsiny tamin'ny andro ingarajonary mampianina de somary naheny io fahafahana mivoaka ny ivelany io na izany ara tamin'izany fotoanandrany tsaroko tsara député Alain Ratsimbazafy de mbola nahazo kiana le fitondran-garajonary mampianany amin'ny hoe mivoaka tsisy vokatra ary tsy tokony andehanana le fivoriana tampony de eto tsika manontany amin'ny hoe tany amin'ny COP 21 tsy COP 21 moa zany fa COP 27 moa sa COP firy lizy teo sa 28 de maro be reo délégation nanety ny fitondram-panjakana tany ity indray zany any Dubai betsaka ny adevitra mandeha ary io moa tiantsika ho fantatra officiellement hoe firy le délégation de inona daholo ny andraikitr'ireo délégation miatrika ny fivoriana iny zay sommet momba ny resaka gouvernement izany fa any moa zany filohan'ny république de huit hoe amin'ny fomba ahoana par visioconférence ave no anatanterahana an'ilay filakevitra ministre fa tena andrasantsika mafy mihitsy ny avoaka n'izany filakevitra ministre zany fa ambarantsika zany ny amina hoe zava-dehibe ny fahafahana miatrika an'le fifidianana manakaiky vahoaka ahafahana manohy an'le tolona farany teo ary ahafahantsika manova ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena ka rehefa mahazo maro anisa ny fanoherana eo anivon'ny anteny meram-pirenena dia aingana ny fiovan'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny am'ireo hoe tolona tsy vita ny am'ireo hoe misy etaeta napetraka ny am'ireo hoe proposition de loi araky ny nambaraka teo ny am'ireo hoe misy fanapahan-kevitra tokony raisina amin'io fitondram-panjakana io miainga avany gouvernement sy ny filohan'ny république zay tsy mbola tratra izany noho ny hoe tsy fanana ny fanoherana hery ny atrika an'ireo institution sy ireo paikady politika napetraka le fitondram-panjakana tamin'ilay intérimaire teo dia hanohizana zany rehetrarehetra zany zany hoe lokana danger politika ngezabe zany lay fifidianana ho avy eo ka tsy ho sakana ho an'izay mieritreritra fa antoko politika hisehatra anatin'ny fomba fanaovana politika ary tena maty-anina ny hirotsahana hofidiana tsy ho sakana ny fametrahana antobola 10 millions d'ariary karohan zany raha ohatra ka izany no ahafahana misehatra eo amin'ny fomba fanaovana politika ka hitondrana anjara biriky hidirana eny Tsimbazaza hanohizana ny tolona everindrehetra fa tsy ho sakana zany tsy ho sakana zany ny amin'izay mety ho dotandroka mandeha any ambadika any ny amin'ny hoe de ho alainay ny 20 maro anisa fa vonona amin'izany koa mpanohatra satria mahafantatra fa resy lahatra ny vahoaka fa ny fanoherana de manana hevitra tsara anavotana nyty Madagasikara ity atsymbadika mihitsy zay fomba fijery zay maninontsika tsy ahazo maro anisa mihoatra ny zato azo atao zany satria hevitra ty tandrazana no voizin'ny mpanohatra député Alain Ratsimbazafy zay hevitra ty tandrazana zay zany mila avadika ho vokatra lehibe amin'ny fifidianana sy olombambaoka ho avy eo ho an'ny be ny tanàna de mbola any volana novambra kanefa eto zany de mila fahamelona tsara ireo be ny tanàna ireo mila fahamelona tsara mba tsy ho tratra mifandrika satria zany manahirana amin'izy ity zany dia nitarina ny fahefan'ny be ny tanàna zay manohy ny asany akoatrany hoe misy indray zany volavolan-dalàna le nalefa teny anivo ny anteny meram-pirenena tamin'ny herinandro iny zany zay nanova reo andininy sasatsasany ao anatin'ny lalàna mifehan'ny vondromboakaparitra hitsinjara-pahefana de mila maily foana ary zay fahamelona zay hoe nohontsika n'ity fanazava-kevitra nentin'Andriamatoa Mamirabenindrina ity mikasika ny fahefan'ny be ny tanàna sy ny fahavonona ny antokotiko Madagasikara hiatrika fifidianana ho avy eo de andefa kelyntsika nyty interview ty zava-dehibe ty nambarany solomamboaka Mamirabenindrina voafidy teny amin'ny disika nambotratrimo ty enotsika vetivety satria lôloviny am'izay tsy fahamatorana zay ny fiainam-pirenena aiza nisy hoe efa tapitra ny mandahany be ny tanàna herinandro tapabolana eo ihany tsy misy fepetra raisina mihitsy za moa ny teny tamin'izareo be ny tanàna io izy io mitandremy anareo fa amiko io fandrika
fandrika io fa raha sanatria manao tao foana ianareo sonia anankiray vidina lafa ao anatin'izay vanim-potoana tokony tsy hisy be ny tanàna izay ntsony a misy commune efa roapolo mahery raha Madagasikara tsy nanana olom-boafidina anisan'ny mandat iny a nyantsoantso zahay hoe aiza ny zon'ireo vahoaka ireo fa tsy nirara ity fitondram-panjakana ity mbola tonga amin'izao situation zao sika fa eo manaporofontsika fa tsika ao anaty antoko tsika tsy indépendant tsika tena manao politika maty aminy ary miomana mitranga rehetra ety fotony sy eo amin'ny raharam-pirenena miomana mitranga rehetrika dia ifampitady amintsika eo zany raha ohatra ka misy tetika angala-bato na misy tetika anodikodina na tetika anao an'le borazy na urina na tetika anao an'izay mety ho zavatra hafa meno ho an'ny zavatra hitranga zany dia miomantsika zany satria 720 ny district ary mifakafantatra ny candidat eny amin'ny district mifakafantatra ny délégué ary arakotra délégué reo candidat eny anivon'ny district ary hoarahana amin'iny lalany vato iny miainga avy ao amin'ny bureau de vote fokotany commune makany amin'ilay CED ny lalany vato iny zay zany mahazava-dehibe amin'ity fifidianana ity ka araky ny teny ny Filomarika Ravalomanana tsy avelantsika anjaka tokana reo fa raha reo manjaka tokana ho sahirina ao anatin'ny 5 taona indray firenena malagasy ary vao maika potika noho izao fahampotehana zao rehefa avy eo tsika hiresaka ny aminy hoe mahatoky sa tsy mahatoky ity fitondram-panjakana ity ny mpamatsy vola eo amin'ny sehatresam-pirenena ho resahantsika izay fa miainga avy amin'iny nambarany solombavam-bahoaka Mamirabenindrina iny amin'ny tokony hampamailony rehetra indrindra ireo be ny tanàna amin'ny sony mandehandeha any ambadimbadika any indrindra ihany koa ny amin'ny fahavononana dia nyzao amin'izay zany ny akaiky amintsika fifidianana solombavam-bahoaka dia mametraka ireo ekipa rehetrarehetra hanao ny fandaminana sy ny fiatrehanana zany fifidianana zany ary hiambina izany fifidianana zany sy izany vato zany mba tsy ho isy alay-panahy satria hoy isika sahirany reto olo reto ary manana information betsaka tsika eo amin'ny fisafidianana zay olona ho atolona ny antony manoloana ny olona mpitady seza sy ny opportuniste sy ireo olona zay mieritreritra fa tena tompona andraikitra ary anisan'ny fidelina tamin'izany fanohanana ny fitondram-panjakana zany dia sahirana ary zareo tsika moa tsy hidirantsika lalina ny kafohy azo politika ao anatiny ao tsy te hivaky loha amin'izany tsika fa tsika mahafantatra sy mahalala ny amin'izany zava-misy zany hoe betsaka ny opportuniste betsaka ireo mpijapy betsaka retato anatiny akangasisana anamborana mba te hitondra ny faneo an'le atoko dia avelao isaviritaka fa tsy problème atsika zany fa ny atsika fotsiny dia zao ny tsy hidirana any amin'le dola makota ka alay-panahy kitikitika zavatra hafa satria efa tafa sloka ny vavy teny an'le hoe ho azonay maro anisa dia tsy hametra-potsiny amin'izany ety anivon'ny fanoherana dia zay ny tsy maintsy hanomanana ny fientanany vaoaka teny zao zany voalohany aloha ny fahasahiana hiatrika fifidianana fa faharoa dia zao ny fahavononana hanara-maso ny vokatra sy ny lalan'izany vokatra izany mandra-pivoaka n'izany vokatra izany depute anay Ratsimazafy. Raha tiatsika ny anohizana ny tolona dia anisan'ny zava-dehibe io fiatrehantsika ny fifidianana io. Eto moa zany voalohany namana faniry efa 2 andro sisa dia ho tapitra ny antsointsika hoe fanavaozana nyity lisym-pifidianana ity isa-taona na le ralina ozytsika tiako zany manamarika sy manentana mihitsy ny vahoaka malagasy izay feno taona 20 taona miakatra ka tsy mbola voasoratra na ihany koa tsy mbola nahazo an'ireny karaha-pifidianana ireny mba hanatona amin'ny birao-pokotany aloha ary hitahaka mihitsy ny filoha-pokotany an'izay le hoe fisoratana anaran'izay ary rehefa voasoratra dia ny fakana n'ilay karaha-pifidianana satria io no endrika anankiray anehoantsika ny tena safiditsika amin'ny atao hoe olona zay tiatsika omena fahefana eny fotony ka raha
ametraka an'izay hoe tolona zay tsika ho any amin'ny fametrahana ny olom-boafidy araky ny safiditsika vahoaka marina ary olona mendrika ny hitazona an'izany adidy sandraikitra izany ary indrindra ihany koa ahafahantsika mitondra ny etaeta manoloana n'ireo rafitra rehetra zay misy eto amin'ny firenena ka hatongavan'ny firenentsika any amin'ny hoe fampandrosoana zany a dia fototra ray ny fizoratsika ny fandraisantsika ndraikitra makany am'izay lafi-pifidianan'izay ka amafisina le teny namana faniry teo aminy hoe zao de ilaina ny mametraka comité de vigilance any amin'ny faritra misy atsika tsiray avy any anara-maso ny zavatra mitrangy any fotony sanatria mivava mety misy olona alay-panasa ady a anodikodina na hanova an'izay mety ho voka-pifidianana marina ka tsy azo ekena ny sahala am'zany eto moa namana faniry de tiako koa ny manamarika fa nisy ny fanamarena tamin'ny loharanom-baovao atsika omaly a zay hoe misy ireo fokotany a zay tsy misy akory an'zany lisy mpifidianany zany a eny amin'ny eny a biraopokotany sasatsasany reny ka amafisany zay satria ho anay aty anivon'ny distrikna Antananarivo Atsimondrano manokana any amin'ny commune Fenorivo de misy biraopokotany a zay mikatona lava indray ihany ko zany hoe misy ny olona miezaka ny anatona an'le biraopokotany fa le biraopokotany mihitsy a no mikatona mandritra nyny andro iny a de sahirana ny olona zany no atao hoe manatona an'zany biraopokotany zany ao anatin'ny commune Fenorivo no ahitana an'izay ary mitaraina aty amin'ny tenanay moa zany amin'ny mahasolo-mavamboaka remponina eny fotony eny zany a manoloana an'zany olana zany ka manao antsoavo an'le ben'ny distrika ny ben'ny tanàna ny délégué d'arrondissement indrindrindra ho an'le sefim-pokotany voakasika zay tsy manao ny asany araky ny tokony ho izy satria fotoany zao zay tokony isokafany reny biraopokotany reny amin'ny ora fiasana mahazatra mba ahafahany vahoaka zany a manatona nyreny biraopokotany reny raha ny fahavononana no resahana namana faniry raha ny aty anivon'ny fanoerana de fa ela ny vonona naneo an'izay hoe fahavononana irosona na ny iroso amin'ny lafi-pifidianan'izay na tamin'ny fifidianana filoam-pirenena raha ne de hitatsika tsara fa nanana fahavononana ny taty amin'ny fanoerana indrindrindrindra ny taty amin'ny antokotiky Madagasikara ary ny filora valimanana raha nanambara voalohany am'izay lafiny hoe fahavononana tanteraka iroso amin'ny fifidianan'izay fa nohony ny toejavanisy tena ny elanelan'ny tena na tonga atsika naray fanapa-kevitra ny hoe tsy azo atao na tsy mety amintsika ny irosan'ny fifidianana fa toy izao nefa zavatra homanina ary toy izao ny fikonokononana manoloana an'izay fifidianan'izay indrindrindrindra ilay faneken'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa na dia tsy manana zopirenena malagasy ary kay a de afaka mirotsaka filoam-pirenena atao ahoana moa no hatoky an'zany rafi-pitsaran'zany raha toka reny a no hitatsika nanoloana ny fifidianana filoam-pirenena fa ny fifidianany aty fotony kosa zay no mahatonga atsika am'izao fotoan'izao nandray fanapahan-kevitra sy maneo an'izay fahavononan'izay nandray anjara dia ny fifidianany aty fotony a de azo ambara fa hoe a 99% angambany a tsy manana fanahintsika manoloana an'lay olona mpifidy olona mpirotsaka hofidiana fa manana an'izay zopirenena malagasy zay faharoa ny olona fidineny fotony a dia fantatry ny fiarahamonina fatantsara ary no zay fahafantaran'ny fiarahamonina zay a no ahafahany zany mametraka ny safidy hoe iza am'ireo zay mpirotsaka hofidinireo no ametrahana ny fidokisana manoloana an'izay fifidianan'izay ka raha ny aty anivon'ny fanoerana am'izao fotoan'izao a de fa miomana andaotsika tsy hanambarany hoe orombahatsika ny firisa fa azo ambara de ny hoe ny rehetra de miompim-peo ary ny rehetra dia atao hoe miombon-kevitra manoloana ny hoe ity fifidianana zay ho avy ty ny tena deuxième tour ny élection présidentielle iny dikan'izay dia nanana salanisa manodidina ny fitopolo isan-jato ny tsy nandeha ny fidy tamin'iny fotoana iny amin'ny fifidianana zay natrehatsika iny a mino a fa ity fifidianany any fotony zay ny fifidianana solom-bavamboaka no atrehatsika miloa zany a dia azoto ifidy ny olona ary ifanentana mihitsy ara mba ahatratrarana an'izay le hoe ametraka ny tanitandalanytsika ary ametraka n'le tena hoe demokrasia tsika ary ny safiditsika
mihitsy a no tena hoe olona hitantana an'ilay farim-piadidina anankiray a toy ny distrika zay ipetrahan'ireo a solomavamboaka voafidy zany a aorianany fifidianana fa 7 ny volana me ho avy zao io ya teapatsy kely a député Alain Ratsimanzafy satria tany amin'ny ataoko hoe tapabolana lasa tany a zany a de nanazava n'lay resaka fandehanana makany amin'ny fokotany a hanoratana ny anarana ao anatin'ny listy mifidy am'lay RAL na hoe révision zay hoe fanoratana anarana zany a fanavaozana isataona ny listy mifidy zay moa marimarina kokoa zany de tam'izay a nanazava tamitsika hoe tam volana voalohany volana desambra ho a io ny sokatra de hatramin'ny fahadimy 12 ny volana febroary de nazavaiko tam'izay zany ny ambaratonga samy hafa ny amin'ny hoe mbola makany amin'ny senia mba hoanaovana impression de miverina makany amin'ny fokotany a de miverina makany amin'ny senia de misy fanamarihana fa any amin'ny fahadimy 12 ny volana mely izy a vao tena mikatona tanteraka zany na hoe tena ary etage définitif de indro zany le izy azavaintsika député Alain zany satria rehefa natomboka tamin'ny voalohany volana desambra zany ary farana any amin'ny fahadimy 12 ny volana febroary zany lay fanoratana anarana dia hifarana tanteraka zany amin'ny fahadimy 12 ny volana me ny fanavaozana ny listy mifidy zay zany le arretage définitif de manomboka am'izay zany tsika zay zany fantatsika tsara zany a fa inona le hoe 5 ny volana febroary le 5 ny volana febroary zany de hoe farany eo le fisoratana anarana aloha eny amin'ny fokotany androany zany fa 13 ny volana febroary zany hoe misy 4 andro zany sisa ny fanoratana ny anarantsika zany de manomboka ny 15 ny volana febroary zany ka hatramin'ny fa 20 ny volana febroary no famaranana vonjimaika ny listy mifidy de aorinan'io zany a de manana 20 andro mpifidy rehetra hanaovana fanamariana hanaovana fanitsiana hanaovana fitarainana de tsy mikatona tanteraka zany amin'io fotoan'io lay fanoratana ny anarana anatin'ny listy mpifidianana fa mbola heverina mbola averina zany any amin'ny fokotany zany listy zany dia afampifidy zany mampiditra ny anarany na manana marina ny anarany na mijery ny anarany zay mbola tsy tafiditra tanteraka ao anaty listra ka aza de tena mieritreritsika hoe mbola malalaka le fotoana ka tsy mampaninny fa tena mila apetratsika ho isika no mandrindra ny fotoana fa tsy ny fotoana no mandrindra atsika zao manko ny olana am'izao fotoana zao de lasa le fotoana mandrindra n'le olombelona indrindrandrindra ny eto Madagasikara anatin'le fahantrana sy ilay fahasairanana fa tsy isika zany mandrindra n'le fotoana de zay zany am'ty resaka lisy mpifidiana ity isika no mandrindra n'le fotoana isika no mila miazakazaka makany an'ilay fokotany mandamina azy fa tsy hoe mbola malalaka zany fa aorinan'io a de mbola misy famarana vonjimaika de aveo rehefa aveo a de mbola hiakatra any amin'ny fokotany de ho amarinina eo de mbola misy pitsopitso mifampidirina ny anaran'izay tsy tafiditra de aveo vao tena farana vonjimaika aza apetratsika am'izay le izy a fa tena raiso zava-dehibe fa ny fahaizantsika manova aniny fitopolo isan-jato mahery isika zay tsy nandeha ny fidy tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika iny ka nanaraka ny toromarika ny collectif des candidats de tokony reny fitopolo isan-jato mahery reny no ameny fitokisana ho an'ireo solomavamboaka zany eny anivony ny anteny meram-pirenena raha ny tokony ho endriky ny lojika ny ahafahana manatanteraka izany voalohany indrindra tsy maintsy ao anatin'ny lisy mpifidianana ireo mpanaradia amin'ny kandida zany ary handray ireo toromarika samy hafa zay mbola ho avy moa zany fa tsy androantsika no resaka an'izany ireo toromarika samy hafa zany de hoentitsika isaky ny dingana zany fanazava-kevitra samy hafa député Alain Ratsimanzafy momba an'iny fa de ity zany samy iomana any amin'ny tandrifontsika rehetrarehetra fa tsy mora ny arikady 2e tour ny élection présidentielle oui ny solomamboaka Alain Ratsimanzafy izay mihitsy no everantsika ity raharaha ty fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika
anasongadina mazava tsara ny hevitra marina miaraka amin'ny vahoaka lasa heritseto ainy anamarika mazava tsara ny fananatsika maro anisa sy fahandraisantsika ny toromarika satria ho isika de zao tsiketsika ny tantanany olona zay tena tsy ao anatin'ny lalàna zay tsy voatondro ny lalàna kanefa lasa ny tantana no zay hoe kendrikendrika skajy politika nataon'ny sasan'zay tao anatin'ny fitantanana vonjimaika ny raharam-panjakana de anamafy izantsika fa rehefa aveo reny rehefa aveo handeha amin'ny ambara tonga ny samy hafa am'izay le fandraisana andraikitra ka tsy maintsy misy mpitarika matanjaka misy mpitarika vaovao tsy maintsy misy mpitarika sa hanontolona kiditra ao amin'ny antenimera-pirenena zany deputé Alain Ratsimazafy efa miomakomanany zany olo-pirenena rehetra ary tsy eto Antananarivo any fa any amin'ny faritra rehetra manerina Madagasikara tahaka ny nandraisantsika ny tolona ny hetsika fotsy manerina Madagasikara maraparanantsika amin'izay deputé Alain Ratsimazafy tsy sasatritsika amin'izay lafim-panetanan'izay ary mbola mafisina foana ny fijoroantsika ety anivon'ny fanoherana indrindrindra fa tsy sahaza ho an'ny malagasy ny zavatra misy ainana amin'izao fotoana izao ary fitondrana makany amin'ny fiemorana no hita no zany a dia itsika indray a de olona manaja ny lalàna velona ka ao anatin'ny fiatrehantsika an'izay fifidianan'izay ao anatin'ny ara-dalàna amin'ny alalan'ny fifidianan'izay a no andrombahantsika ny fahefana zay amin'ny alalan'ny safidim-bahoaka aseho atsika fa ny herim-bahoaka tsy haitoaina amin'ny alalan'ny fanatanterahany adidy masina zay ataony amina androm-pifidianana ka engany mba tsy hisy lavolefony tsika mianakavy manoloana ny zava-misy a fa hifanentana kosa amin'ny fijoroana am'izay fahamarinana sy ny fandraisana andraikitra ho an'ny tombontsoa ny firenena zay ka raha ho amin'ity taona 424 ity a dia io fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fahasivy amby 20 ny volana May io zany ny santatra anehoantsika an'izay firaisankina ny vahoaka malagasy zay ao anatin'ny fanehoana ny safidy a manoloana n'izay mpitantana ny rafim-panjakana misy a eto amintsika marihana fa raha azosika ny antsoina hoe maro anisany anivon'izany anteny mera-pirenena zany dia misy akony lehibe zany amin'ny lafin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny anivon'izany androm-panjakana zany zay tsy horesahako eto akory angamba fa aleo mba ara-teknika any zany a fa manentana atsika aloha ny am'izay sady na de tsy mbola fotoana ny atao hoe fampelezan-kevitra zao fa fanaingana ny olo-pirenena handray andraikitra manoloana ny fifidianana aoka mba samy hahatsapotsika fa izany fifidianana zay atrehantsika amin'ny fahasivy amby 20 ny volana May zany no fifidianana tena manandanja ary ahafahantsika mandray antanana no aviny ty firenentsika ty a ahafahantsika handray fanapahan-kevitra ny anivon'ny androm-panjakana anankiray manoloana ny rafim-pitantanana eto Madagasikara ka mindro sy manantena fa tsy anadino an'izany daty zany tsika ary tsy anadino ihany ko ireo daty maromaro zay nitenenina manafaniry teo a manoloana ny zotra-pifidianana indrindrindrindra amin'ilay fisoratana anarana sy ny fanamarinana ny anarana ao anatin' zany lisy-pifidianana zany fa zany ny fototra ahafahantsika mandeha mandrotsaka ny safiditsika am'izany androm-pifidianana zany de mino aho fa voaraintsika tsara mihitsy a ny antony fanentanantsika zany efa nitondra fanazavana marobe isika deputé Alain Ratsimazafy ary ianao mpanaraka de efa nahafantatra sy nalalany amin'ny hoe fananinitsika tsy nandray anjara tam'le fifidianana teo aloha tam'le fifidianana filohan'ny repoblika élection présidentielle fa maninitsika no andray anjara am'ty fifidianana ity dia efa nyresahantsika ny antonantony sy reo heveritsika fa mbola tsy maintsy hijoroantsika ao anatin'izao fiatrehana fifidianana izao
de velitsika zany fa tena voaray zay fa eny an-dalana eny tsy maintsy ampitombona foana ny fanazavana satria tena ametraka fahasahintsika ary tsy maintsy hanana mpitarika tsy maintsy hanana tompona andraikitra zay verina fa afaka hitondra zay etaeta tena ikanja zay tsy maintsy hanana olom-boafidy zay inony vahoaka teny sy azo ny antoka fa hanavitra ity firenena ity ary tsy maintsy ametraka an'ireo vondrona maro anisa vaovao zany zay tena hitondra ny toerana sy ny lanja Madagasikara amin'ny tena tokony ho izy fa tsy am'izao fahampotena izao iresaka rehefa avy eo ny amin'ny zava-misy zay tsy atoko isa ny mpamatsy vola amin'ny Madagasikara eny na de io rararomy randrenarysoy fotsiny aza dia mahasarika amin'ny mpanao gazety sy ny vaovao ety amin'ny seritrerisam-pirenena hoe taleny kabinetra ny filohan'ny repoblika Madagasikara ny tratran'izany de manomboka misy révélation maro samihafa mivoaka amina bande sonore mivoaka amina enregistrement samihafa zay tratra ny James Field zany ary mivoaka am'ireo échange numérique mail samihafa sy WhatsApp nyresaka corruption sy nyresaka karazana chantage maro samihafa fa mbola tsiditra an'izay aloha tsika fa tena tsisika rery zany manara-maso ny zava-misy any Londres fa hatramin'ny seritrerisam-pirenena asa izany ve sa antony zavatra inona no mahatonga an'le robinet midy fa horesantsika zay rehefa avy eo fa mialohan'izany nanaitra ty tranga ray ity député Alain Ratsimazafy aloha zany satria misy vaovao anankiray zay navoaka ny gazety mpiseho isan'andro eto Madagasikara tena manahirana ny zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana izao zany satria raha hatsaroantsika tsara tany amina district Anakazobe misy commune rural iray Asandranomely ve izay de be ny tanàna no vonoina mpitandro ny filaminana sy lehibe na fokotany de tahorinan'izay reo zany nidoboka ny etsefa ny sasany am'ireo mpitandro ny filaminana reo de ny sasany am'ireo lehibe fokotany nidoboka ny Akazobe de mbola misy roapolo maherindray mbola samborona nampanatsony ny fitsarana nanaovana fanadihadiana de mbola misy lefitry ny be ny tanàna am'izany misy fiarahamonina hafahafa zany eto Madagasikara fa ity tranga anankiray ity indray zany zay vaovao zay miparitaka am'izao fotoana izao dia any amin'ny distrika Ambelo Tsirbina zay misy commune ambanivohitra anankiray de izao ny vaovao zay noraisitsika teo amin'ny pejiny gazety mpiseho isan'andro iray lavony bala ny zandary androany 13 febroary mibe ny tanàna ao Tsimafana Belo Tsirbina nisy jiolahy iray hafa ihany koa ny voatifitra niaraka aminy voalaza fa piray tsy kombakomba amin'ny dahalo ity be ny tanàna ity ary izy maniraka sy mamatsy bala ireo dahalo pakankeriny any an-toerana nosamborona moa izy ary nentiny zandary nidina any Tsimafana sy ilay olon-dratsy iray namany mba hanoro ny toerana misy andreo namany nitsoka tany anaty ala nefa ireto farany vata mivaoa nivoaka ny fiara torak'izay koa ilay dahalo iray voalaza etsy ambony nanaovana tifitra fampitandremana intelo saingy tsy netiny janona noho io dia voaterina mpiasa basy ny tifitra azy ireo ny mpitandro ny filaminana fizarambo avao zany de hoentsika atao anatin'ity fandarantsika ity ny aminy hoe lasa dahalo mibe ny tanàna ny aminy hoe lasa dahalo ary mitsikombakomba amin'ny dahalo misy apahana mpitandro ny filaminana zay nyresahako teo fa ny tena mahavariana sy mampalahelo ao anatin'le izy de zao tranga hitatsika ary alefatsika am'sary zao hoe olo-boafidy nantenaina ka efa mba akaiky any zany le fifidianana de ahafahany vahoaka amin'ny safidy am'izao fotoana zao député Alain Ratsimazafy ny aminy hoe tena mila fanamboarana ny fomba fanaovana politika mila fanamboarana mila fisainana ny fomba fametrahana olom-boafidy fa tena mba tsarariny ihany hafahafa ihany raha ohatra ka olona nomeny vahoaka ary heverina fa manam-pahefana na azo fitokisana tamin'ny vahoaka teny fotony no lasa dahalo zany hoe le système zany hoe les situations les rafitra les zava-misy les contextes les zavatra iainana no mamotika an'le fiarahamonina eto Madagasikara de hatramin'ny zavatra tsy nieritreretana no ahitana vaovao goavam-be tahaka izao hoe dahalo
ary ao ambadiky ny pakakeriny lay be ny tanàna izany vaovao zany de zarantsika député Alain Ratsimbazaha fa everitsika fa samy isaitsaina am'izany eny ambanivohitra ny amin'ny mila mahay mifidy mila mahay manapa-kevitra am'izay olona ametrahana safidy amin'ny fifidianana ho avy eo hanome toromarika sy iresakitsika ny amin'ny tokony ahafahana mahafantatra izany rehefa tonga mivampotoana moa fifidianana député Alain Ratsimbazaha fa manao avangona milaza fotsiny tsika ny amin'ny tokony fiomanany rehetra zany eny ary natsipitsika teo député Alain Ratsimbazaha ny amin'ny hoe maheno vaovao tsika ny amin'ny fanapahana robinet samihafa zay mandehandeha any ambadika any atao mpamatsy vola momba ny ka Madagasikara fantatra nefa fa tena anisany tena manodina ny fiainan'ny kitapom-bolam-pianjakana ny aide budgétaire zany ny vola avy any an'ireo firenena vahiny na mpiara-miombonantoka Madagasikara na relation io bilatéral na relation io multilatéral zany hoe fifandraisan'ny firenena samy firenena sy fifandraisan'ny firenena amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara zay le multilatéral de misy sombonetsika am'izao fotoana izao everitsika fa tsara hitondrana fanazavana député Alain Ratsimbazaha ny aminy hoe efa io eny ny fahasarana malagasy efa kofona tsy mahita vola sahirana miaina am'le vola anaty ary sahirana manefa trosa manefa an'ireo vola ilaina amin'ny filana isan'andro ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana le fanjakana de mbola idiny ny mpiara-miombonantoka sy ireo firenena zay miara-miasa Madagasikara indray ny robinet ahafahana mamatsy arabola amin'ny Madagasikara député Alain Ratsimbazaha tena zavatra iainan'ny firenentsika io am'izao fotoan'izao na manafaniry satria mipetraka lay atsotsika hoe tsy fifampatokisana eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy mpamatsy vola raha tsy teny fotsiny tsika hoe raha ny tatotra navoakan'ny banque iraisam-pirenena zao de natratratra any amin'ny 64 milliards ariary ny fatiantoka sy ny vola vera teo anivon'ny jirama ho an'ny taona 2024 fotsiny zany hoe ao anatin'ny taona anankiray zany dia ahitana fatiantoka goavana am'izay lafiny hoe ny fanjakana dia manao an'le atsotsika hoe subvention ho an'ireny orinasam-panjakana ireny zay tsy tokony anjarandraikitry ny fanjakana zany raha tena tsara tatana lay orinasam-panjakana anankiray zany hoe zany orinasam-panjakana zany tokony avelo tena satria hitatsika angamba namana faniry ho an'ny jirama manokana raha misy fahatarana ray volana angeny tsy fandoavan'ny satokantrano anankiray ny facturany jirama mailaka tahaka zany ary ireo mpiasan'ny jirama manao fanapahana ary eo ihany koa no ahitantsika an'izay hoe ilay jirama ange efa ny vahoaka zany efa tena tsy afa manoatra am'izay lafiny hoe endrim-pandoavana ny facture zay fa miezaka mihitsy ny vahoaka am'izao fotoan'izao manefa izany ary tapaka ny jiro na tapaka ny rano raha ohatra ka tsy voaloha ny facture anankiray any jirama mahagaga nefa ilay famatsim-bola isa-taona zay omenany jirama raha raisiko manokana raha tamin'ny taona 2024 fotsiny no resahantsika de manodidina ny 800 milliards d'ariary nge na manafaniry ny famatsim-bola omen'ny fanjakana ampidonana ny jirama aiza nefa le vokany aizysika no hoe tsy ny aina tao anatina délestage manerana ny nosy de misy foana io ary tsy voavahany jirama mihitsy mandraka kehitriny ary zay malasa saina hoe ninina atao ve sa ilay subvention zay alefa sy atosaka ao anivon'ny jirama ohatra dia tsy misy akony mivantana ho any amin'ilay orinasa kory fa sosanatry ny vavala diny lela misy endrika fanodikotonana an'le volam-panjakana na le volam-bahoaka ao zay zany no antony voalohany aloha ilazantsika am'izao fotoan'izao hoe na isika samy malagasy eto aza dia betsaka ny fanontaniana mipetraka manoloana an'izany tetiboly isan-karazany zay atotonao amin'ny jirama zany faharoa manarakaraka an'izay ny mpamatsy vola ihany koa de velom-panontaniana manoloana ny hoe raha ny famatsim-bola zay ataon'izy ireo ho ampandehanana nyreny atao hoe filana fototry ny vahoaka reny mba hampandrosoana ny amin'ny lafiny ekonomia atsika indrindrindra ho an'ny orinasa ny industrie zany
rehefa misy ny jiro de mba afaka mampiasa milina mavesatra sy ny sisany orinasa lehibe kanefa dia tsy misy vokany zany mbola miainao anatin'ny tsy fahampino amin'ny lafiny herinaratra foany Madagasikara mandraka kehitriny mazava ho azy eo ihany koa ny amin'ny lafiny hoe midositsika ny robinet amin'ny mpamatsy vola satria ny raharaha kolokolo eto Madagasikara sy any ivelany a dia mampametra-panontaniana ny maro mihitsy amin'izao fotoan'izao tsy voaela akory ny transparency international namoaka ny laharatsika amin'izay fiemorana amin'izay le hoe ady amina kolokolo zay zany hoe manjaka ny kolokolo eto Madagasikara ary naiza naiza sehatra lehanao dia hahitana an'izay endrika kolokolo zay ary ny tena mahavariana de ny any amin'ny faratampony ankehitriny no ahitana hoe mampiatra sy tena manao an'izay kolikoly avo lento zay ahoana moa namana faniry mpamatsy vola no anokatra ny robinet any aminao raha ny vola zay alefana eto sanatria rano atosakeo amin'ny lamosiny ganaganaka tsy hipaka akory any amin'ilay vahoaka malagasy zay tokony hisitraka azy a fa sanatria olombitsy no migoka sy mahazo tombontsoa manokana am'izany lafi ny famatsim-bolo zany izany rehetrarehetra zany a no miteraka ny aia ampamatsy vola kehitriny na eo amin'ny fomba famoaham-bola sy ny fitantanam-bola eto amintsika maro ny fanontaniana mipetraka amin'ny solombavam-bahoaka ny tena ao anatiny ny atsony hoe voamerany fitantanam-bola eo anivon'ny anteny meram-pirenena de manaraka n'ireny tatitra isan-karazany reny a zay ataony eo anivon'ny fitsarana manokana manao ny tombana amin'ny fitantanam-bola mpanjakana fa ahitana foana an'izay le hoe tsy fanajana amin'ny fomba fampaisam-bola ara-lalàna eto amintsika na le atsona hoe orthodoxie financiaire zany tsy manaraka ny tena fenitry ny fitantanam-bola mpanjakana no ampiarin'ny mpitatana ka ny fitsarana zay manao an'izany fanadiadiny zany ary manao ny tatitra isa-taona de mametraka an'izay fanamarian'izay foana amin'ny hoe tsy voaja ny orthodoxie financiaire eto Madagasikara ary indrindrindra ahitana amin'ireo famoaham-bola tsy manaraka ny lalàna na le atsotsika hoe tsy voaja ohatra na hatrany amin'ny lalàn'ny appel d'offre eo ihany koa ny amin'ny lafin'ny famoaham-bola zay misy am'ireny tsy ahitana na de facture akory azy tadiditsy ngamba namana faniry tamin'ny andron'ny covid lay atao hoe niraisina amehana avokoa ny zavatra rehetra fa atao ny tena nahitana ny scandale isan-karazany amin'ny lafin'ny fampiasam-bola tato amintsika izany rehetrarehetra zany de mbola tarazo mandraka kehitriny am'izay lafim-pitantanana tsy mahomby amin'ny lafim-pitantanam-bola zay ka amiko manokana dia tsy gaga raha misy ny fanidinany zay famatsim-bola eto amintsika zay a na hoe midiny robinet ozytsika satria raha ny zavatra misy eto toerana am'izao fotoan'izao dia mampiaya avokoa ny amin'ny lafim-pitantanana indrindra amin'ny ren'le fitantanana ny famatsim-bola avy any ivelany reny ka enika na de ataontsika hoe aide budgétaire raha am'izao fotoan'izao de zara raha misy ny vola omen'ny mpamatsy vola zany hoe vonjaina sisa no ataony fa raha itodika makany amin'ny fampandrosoana maharitra na am'ireo fametrahana foto-drafitrasa maharitra ho an'ny firenena toy ny lalana sy ny sisa dia tsy de ahitana an'izany famatsim-bola zany tsony anketo amintsika andramana faniry le tena hoe ametrahana an'le asa fampandrosoana maharitra ho an'ny firenena dia tsy misy fa famatsim-bola kely madingy amin'ny lafin'ny fiahina ara sosialy zany no hitatsika de io mbola ataontsika hoe de inona nanaovana azy hoe ataony mena miravoravo ho an'ny sahiran'io le izy amin'ny ty fizarana karatra ty de hoe mahazo telo hetsariary sy ny sisa de mirona makany le olona ary ao anatin'ny fahasaranana koa moa le vahoaka malagasy dia manararoatra ny mpanao politika indrindra ny eo anivon'ny fitondrana am'izao fotoan'izao am'izay familiana an'le sain'ny vahoaka malagasy zay amin'ny fandrabirabiana ny tony fanampiana ara-sosialy tony fa tsara ny manamarika ao antsika vahoaka malagasy fa ireny ange volam-panjakana azo raisina amin'ny akapobeny hoe volam-panjakana fa tsy sanatria volana toko e ka hoe andeha tsika andeha ho amina
hanoana toko azy na hanoana toko aroa rehefa mahazo an'ireny fanampiana volany malagasy natao atsika malagasy reny ary indrindrina natao an'ny hoe olona zay vosikajy ao anatin'ny hoe sahirana ka adidin'ny fanjakana no mijery an'izay lafi ny ara-tsosialy zay fa tsy iny akory ny entina iangazena atsika handeha hanoana na hifidy kandida anankiray mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana fa volam-panjakana mahadidio izy vola atsika vahoaka reny ka itsika zany a mila mandinika araky nyresahany namana faniry teo hoe entanina misy sika am'izao fotoan'izao tsy ho ela dia iroso eto amin'ny firenentsika ny fifidianana mahaiza mifidy a fa io no antoka ahafahantsika mijery no aviny ty firenentsika ety 3000 milliards d'ariary tany hoano any koa no nambarana teo aneviny samyfinina fa vola amin'ny alalan'ny famotsim-bola eto Madagasikara vola maloto zany raha efa vola be no lany tany am'izay subvention jirama izany ary tsy resahantsika tsony ny resaka kolikoly eto Madagasikara sy ny hoe reo fampiasam-bola kanefa dia tsy nandeha araky ny tokony ho izy zany sy ireo skandala ara-bola marobe teto Madagasikara nandritra ny fitantanana ny firenena izany de reny rehetrarehetra ireny no antony manosika ny anivon'ny famatsim-bola hanapaka alao ny famatsim-bola satria nisy fivorina zay nitaterahana tany amina firenenkafa ary nanavaozana ny fifanarahana saingy Madagasikara aloha zany de mbola anisany nampandeferina tsy ho anisan'zany ary mbola nanapahana ary ho am'ireo lafin-javatra maro samihafa mba ahafana zany mamatsy amin'ny Madagasikara indray de nametrahana fepetra ny am'ireo fanarenana sy ny amin'ny hitondrana zay hoe lafi ny ara-teokarena mba ho manana taremarika tsara mety amin'ny Madagasikara de mikofokofoka zany am'izao fotoana zao le anivon'ny ekonomia finance na teokarena sy ny volany amin'ny hoe hiezaka anatratra ny taux de rapatriement zany hoe hapody an'ireo vola vahiny eto Madagasikara hiezaka hizere na hoe hiezaka hitandrina eo anatrehan'ilay hoe mba hampiena le importation manoloana le exportation ary hiezaka any amin'le lafiny zany fahafana mandrindra sy mahazo an'ilay resaka inona moa ty taux d'inflation omba voatsinjara tsara mba tsy ho tonga any am'le taux d'inflation zay tena manahirana be satria am'izao fotoana izao marina fa misy no miteny amin'ny antotanisa zay omeny le fitondram-panjakany hoe 5,900 ny taux d'inflation tsy te hanoratra izy ireo na tsy te hiteny amin'ny hoe efa 2 chiffre ny io hoe efa ny mahery ny 100 ano any io moa no lalovina hatram'izay ny amin'ny hoe tsy makaizy io fa tena hita an'ilay vahoaka le izy iaina an'le firenena le izy de zany tsy faiza mitantana zany mauvaise gouvernance zany ny tsapa sy hita mpiara-miombonantoka sy mipamatsy vola amin'ny Madagasikara dia anidina aloha robinet mba aiza mitondra hitondra mba aiza mitantana tena hanazava ny am'ireo fomba nampiasaina am'ireo vola zay narotsaka sy nomena Madagasikara ary hanazavana ihany koa ny am'ireo politika na redressement samihafa zay napetraka tam'ireo ina moa zany fepetra nahazona n'lay fonds élargi de crédit ohatra tany amin'ny zareo FMI satria itsika ngisaky mame vola ny Union Européenne de mametraka fepetra mame vola ny BEU Banque Européenne d'investissement de mametraka fepetra mame vola ny FMI de mametraka fepetra mame vola ny Banque mondiale mametraka fepetra mame vola ny BAD mametraka fepetra mame vola ny BADA mametraka fepetra tsisy iainana tsony kofona tanteraka le ekonomia an'le Madagasikara anisan'ny zavatra nambarany député Alain Ratsimazafy teo ny amin'ny raha tsy tatana loatra be ny kolikoly ary tsy azo antoka ny fomba fitantanana eo anivon'ireo androm-panjakana zany zay manana ny fahefana hikirakira sy hanatanteraka an'ireo programa nasam-panjakana de zao dofotra izao zany le fanjakana am'izao fotoana zao oetitsika sy mbola fakafakaitsika amin'ny fandarina manaraka zany fa maraparantsika député Alain Ratsimazafy efa nientiko tamin'ny fanokafana amin'ny fandarana teo ty vaovao anankiray ity zany fa anisany tena mba nampietsi-po ty vaovao anankiray ity zany
de alefantsika eto le izy isan'andro isika rehetra dia mahita famonotena foana tena isan'andro famonotena fa ity tranga anankiray ity zany a tena nampalahelo oatra ty famoizapo ty hoe nentin'ilay raha matotelo am' 20 taona namony tena niaraka taminy zazany romenada 3 taona sy 7 volana ny vavray de 2 taona ny lahy kely de hita faty zany zareo a tany Amboimiadana tany am distrika Andramasina de nametraka-kafatra izy ireo hoe mafy loatra ny mahazo anay de soratany tamy vato le izy ary saika isan'andro manerana Madagasikara raha tsy fanolanana raha tsy fanafian-dalo raha tsy kidinapinina de famonotena no hitanao de mantantsika misy ve le présence de l'État miaro an'ireny vahoaka ireny ary mameantoka an'ireny vahoaka ireny fa tena misy zany fanjakana zany mba tsy hatonga an'le vahoaka hamonotena mba tsy hatonga an'le vahoaka maty ho azy eny an-dalana ary mba tsy hatonga an'le vahoaka ho voatifitifotra sy hopotipotika ho azy amin'ny ataon'ny dalo sy ny kidinapinina samihafa petratsika izany fanontaniana zany satria marary loatra sy malahelo loatra mifotsika député Alain Ratsimbazafy ny aminy hoe nentin'ny rem-pianakaviana ary tsy tsanga voandroany zany tsy voamaly fa saiky ny sesisesy zany ary zao fitondram-panjakana izao no nisiny zany de etontsika tao anatin'ny fandarina ny aminy hoe reny de azo lazaina fa anisan'ny tranga mampiseho ny fisian'ny fahantrana eto Madagasikara reny de anisan'ny tranga entina hilazana ny aminy hoe tsy matokontsony ny mpitondra fanjakana ny vahoaka ary tsy manatena itony tsy mitavandra itsony ny mpitondra fanjakana ny vahoaka sy ny olom-pirenena de lasa mananao foana mamontena ny hafarany dia reny hitatsika reny député Alain Ratsimbazafy tena mahonena ny zavamisy na manafaniry ary atao hoe ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka araka ny fitenitsika malagasy fa matoa izy nydroso tam'ireny ny menakinay netiny niarana mony tena taminy de tena mahavesatra aminy loatra tena mangidy aminy loatra ilay fiainana iainany ka tsy iny ihany fa maro malagasy no miaina ao anatin'izany fahasahiranany zany akehitriny ary eo nisy tomatsika ny sain'ny mpitondra ny aminy hoe rehefa tsy vitanareo rangaha miala teo fa aoka ny vahoaka malagasy mba tsy ampiainina zavatra ohatran'ireny satria ao anatin'ny fahamoizapo ny akamaroany malagasy am'izao fotoan'izao raha sanatria marary de fa mipetraka ny fanontaniana ny hoe aiza nahitana ny vola hitsabona tsy manana ny olona ary toa sanatria miandry fahafatesana fotsiny ny akamaroan'ireo tsy salama am'izao fotoan'izao no ilay fahefa mividy mihitsy zay tena ambany de ambany ka na ny hividianana fanafody aza tsy misy na ny hividianana sakafo aza manahirana izany rehetra zany no enditsika anairana ny mpitondra ary ihany koa entitsika isotomana ny sain'ny vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao fa efa tsy rariny tsony zao zavatra iainantsika eto ny fireneny zao ka itsika ny tompon'ny teny farany itsika ny tompon'ny safidy ary tsika ny tompon'ny fanapaha-kevitra ao dia samy mandinika ary samy mandray an'izay andraikitra tadify azy manoloana ny raharam-pirenena zay misy ato amintsika de averiko lay teniko mandrakariva tany am'fandarina efa elaela tany hoe révolution électorale nanaotsika ny ataotsika akaiky indrindra am'izany révolution électorale zany io fifidianana solombavam-bahoaka io dia samy omana zany tsika am'izao fotoana izao ary vonina samy zany rehetra ary efa manomboka fatafantatra izy am'izao fotoana izao de mahavelombolo ny aminy hoe tena hanana mpitarika hanana olona sa hanana olona hiatrika ny zava-misy ary hanana an'ireo heverina fa ho mpitondra teny hosolo tena ny vahoaka zay atsila avolefina eo anatrihan'ny fiarovana an'ity Madagasikara ity manoloana an'ireo olombitsy zay mifahatra sy mamotika an'izao Madagasikara izao ireo tompona andraikitra zay efa mba eno any ambadimbadika any ny fahavononan'izy ireo handray anjara am'izany fividianana izany de eo tanterina soresahana amin'ny vanim-potoana ahafahana am'resaka izany fa maika aloha isika dia mbola manana 2 andro isika 7 ora hanatonana ny fokotany hanoratana ny anarana ho ao anaty lesy mpividianana fa ho ampiasaintsika izany amin'ny fividianana solomamboaka sy fividianana be ny tanàna ho avy eo makasitraka antsika ny tenako sy député Alain Ratsimbazafy ary aloha de manome fotoana indray tsika député ho amin'ny hernian'io zany raha ohatra ka tahin'Andriamanitra ya
makasitraka anao namana faniry ary makasitraka ihany koa ny teknisiana ary tsy adino itsika zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'ity andro an'io ty ametraka amin'ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy eny ary de misaotra ihany koa ny mpiara-miasa amintsika rehetra eo anivon'ny radio mata zay iarabaina ianareo any amin'ny radio mata zany satria andro raisam-pirenena ho an'ny radio androany ianareo telo mianada tena mahafinaritra mahafatrapoa de kokoa anareo any de eto ihany koa de manao zany kopakopatanana ho an'ireo namana zay any amin'ny faritra mbobao terokany ry razorza de arabaina ianareo de misy raha aman-dreny mahafinaritra be zay mbola any mbobao any morondava any morondava mbobao moa zany misy an'izany anaovana kopakopatanana daholo ianareo rehetrarehetra any am'izay toerana rehetra mandray anay zany sy izay mifanena taminay de iaraka eto indraytsika ho an'ny rabitsy fa mino zay fa voaraintsika ny afatra rehetra sy ireo zara vaovao sy adiady ary fandalinana nentina tato anaty ny fandarina miara-manonja makasitraka tompoko lasy tompoko avy